Tantarako mada. Kolo FM manolotra ho anao. Afaka miaraka ve? Tantara nosoratany miaina feno sotoavina. Ho velomin'ny tapam-poroana Christophe Rapiarimanana. Miaraka amin'ny Anjavola, Sofaniry ary Saoly Rakotonanahary. Nandray feo 4 Na indrindra ny lafiny teknika, Dida Montero. Tompona andraikitra sy mpanatontosa tapam-poroana. Mba mifoaza mizery vola tiana. Efa tapitra ange fela sasatra. Tiandrery neny efa iarina mihitsy Efa vonina tsara zany ianao io. Tsaro fa hiatrika amin'ny fanadina mpanjakana bakalorea ange ianao amin'ity taona ity. Na dia teo ara ny confinement. Vao nifindra kilasy famaranana mihitsy dia efa vonina ny saiko hiatrika an'izany ka. Fa ny olana kely amiko fotsiny izao dia inona e? Le anavaobe ao amin'ny liseako. Marina raha mba misy ankizy fantatro. Rehefa mianatra elaela ianao mahazo namana foana. Isarako azy Andriamanitra mba tafiditra ao amin'ny lisea any ianao. Izay aloha e. Tsy mieritreritra ny ekolazy isam-bolana intsony. Ianao ihany mifanitra ny tireninao anaka. Sady ny rainao koa iny efa lasa. Dia za rery sisa no mitady an'izay ho antsika mianakatra. Miantoka amin'ny fianaranao. Naleoko mihitsy aloha ianao nampanaovina n'iny concours idirana amin'ny lisea iny. Tsapako otriny tiako ny fihazahanao atafita n'ity zanako vavy tokana. Fa andeha hiomana fetifety aloha dia avelako rery io neny. Eny ry anako. Za koa aloha andamindamitrano fa maika hivarotra koa. Efa masaka ao ny sakafo maraina dia tonga ianao dia mihinana fa za miandry ahy Tena mbola kamo be le sary feno. Hiditra hianatra sahady ve lesy? Za aloha tena mazoto efa tsy androko sahady ary izay ahataperan'ity taom-pianarana tiako. Dia mba anisan'ireo misoratra amin'ny peta-drindrina ny anarako hoe afaka baka. Sy ny lakoa taom-pianarana voanombo io. Ka ety am-piandohana mihitsy dia efa mila atao tsara ny fototra manaraka ho azy ny sisa dia tsara ny vokatra ny farany. Ho anareo analabaka izany koa. Izay mbola amin'ny fotoana tsy misy eritreretina fa amin'ity fotsiny manao izay findrana dia izay. Avy eo mahita ny toyiny. Tsara ho tsara ary fanilo fa io kilasy de première misy an'Rio mihitsy ny tena base ny terminal. Io ary ny tena tsy tokony ataondry tsinitsinina toy izany ko. Anenena an'Rio fa Ici feno koa. Maninona? Teo azy izany mantsy an'lahy. Ary andao andeha hianatra dia ny an-dalana manao ny resaka fa sendra taretra. Sady maika hita ny namako koa. Atao tena be ankizy vaovao be izany ry bavy Tsy mba mahatazana an'ireny mpiara-mianatra taloha ireny mihitsy ve rangahy? Hita ho ahy lesiko. Andeha hamonjy ny namako aloha fa velako ireo ela. Na mitadiava ny zo. Dia avelan'ny rirereto ve za ry bavy? Ok ary tsy maninona fa rehefa mirava izany mifampiandry eny am-bavahady Eny lesoko tiako Be loatra koa le ankizy ka tsy hita izay maleva. Toa feno ankizy tsy fantatra daholo ny toerana fipetrahana. Ry kosa ka. Ry eny misy toerana malalaka mba azoko hipetrahana sady io tovovavy io rery no mipetraka eo. Aleo aloha atonona dia resahany. Manao an'ry? Salama tompoko. Mahafatifaty koa sisy izany. Sady tsotra. Mahasarika ny fijeriny. Mba iza re izao no anarany? Taovariana be no mandinika.
Ka variana fotsiny efa ohatra ny endrik'olona mbola tsy fahitako ny endrik'eo a. Mino fa mpianatra vaovao ianao e? Sa diso a? Tsy diso ianao ka. Mbola vaovao mihitsy a. Ohatrany hafahafa be koa ty lehilahy tiaka. Mandinidinika be izany izy. Sa ve hoe mety misy tsy mety ety amiko? Dia inona nefa? Ay ve, dia fa manino ianao no tokatokana kely eto? Karak'izay mampianatra vaovao azy izay re dia mbola tsy manana namana. Dia aleoko mipetraka rereto. Sady ny ankamaroan'ny mpianatra efa samy manana ny namany avokoa. Ray zato feoany. Tomaty andre izany hatrany. Ny mola misokatra rehefa miteny. Ndray. Tena tsara ho aty isipity. Anjely mifetra marina. Variana loatra ianao izany a. Veloma ianao. Ohatra mandram-piona mantsy e. Mino mantsy fa mbola iona ihany tsika. Tena lasa izy marina. Ieny ary e. Ay zato fandehany. Ny ranjony somary ngezangeza. Ary mba izy ary no anarany. Tena adiny kokoa ny nanontany azy teo fa variana loatra. Fa inony ty mahalasa amboroan'lahy eto e? Ny fahatongavako teto ary tsy hitan'lahy akory. Oay, somanaitra koa le tsy lahy zany ka. Marina raha tsy naika janona hatramin'ny foko mihitsy. Fa inona ho any nahavariana an'lahy teto? Efa taiza lesony tsy nitadiavako an'lahy. Ay lahy ty. Aleo le tsy rehefa fakandrivotra tantaraiko an'lahy fa andao aloha monjy filaharana fa so be teto. Andao ary letsy. Fa inona foana letsy ny mahavariana an'lahy ty a? Sady mierikerika toy ny hoe mitady olona izany. Le ty e, nanteny koa raha tsy raharahin le ty. Ahoanao izy lahy? Hoay e. Mba aiza ary le sipa mahafatifaty iny toa tsy mba tazako mihitsy. Efa atopoko eny rehetrarehetra eny no mazoko fa tsy tazako mihitsy. Inona ary ty ry feno asina? Za ve lesy tena tsy misy miainy mihitsy. Sady taira aloha mba tantarao le tamin'ny maraina iny. Tena azafady letsy fa misy olona tadiaviko izay nefa tsy mety hitako mihitsy. Iza le ty zany? Sipa manjakely izay letsy. Niresaka tamiko tamin'ny maraina. Mba iza ary zany? Mba tantarao e. Aleo ary fa tantaraiko amin'lahy. Mangina koa ato am-pianaran'izany. Aleoko koa aloha mijanona ato e. Sady any velany andrato eo tsisy olona fantatro akory. Aleo aloha mba vakivakiany reto lesona kely vita reto. Ary mba iza marina ary le tovolahy niresaka tamiko tamin'ny maraina iny. Samy terminal aloha izay e. Satria samy menamena ny lokon'ny logo. Nefa izy tsy miara-mianatra aminay. Tede ngamby iny na tesy. Rodorodo tena naitra koa ankizy miditra avy any ka. Tapotra sahady izany ny 5 minitra nakandrivotra. Sa moa dia variana teto fotsiny ko. Lasa saina tamin'ny olona tsy fantatra. Dia izay letsy a. Tena tiako sahady izy a. Raha elany mahita an'izany mino fa hitsiriritrako hoe lahy. Tena hoe anjely ho any fetra. Se miredredy lesy laka. Sipa vohitan'la tamin'ny maraina ko hoe tiako.
ataoko adaly ela. Eny e, lasa fa miretirety Tantarako mara. Kita fa miretirety. Mbola tsy nahita mantsy ela. Tsika koa moa ty miditra sahady nefa izy tsy mahita antsika akory. Andao aloha hiditra fa rehefa morava indray ela mijery azy letsy. Zoky varinana e la zany e. Taitra be koa aivendry ihany e. Tena tsy ho mihitsy ankizy io fa efa hatrany maraina dia manao ohatriny foana. Nefa nilaza fa nazoto ery ny zoky lafa hianatra. Midoroa rehefa tonga taty. Dia ahoana ry zo? Niova be ange la zany. Saika tsy fantatro mihitsy marina. Niova be e? Fa nga dia tena lasa ratsy be mihitsy ty za ty e. Efa tsy fantatrareo tsony. Na raha fiankoara ange saika tsy nahalala tamin'ny maraina e. Saza lozanareo miany io ka. Tsy mazaka indray ta. Tsy ratsy le zoa. Vao maika lasa bokosy be mihitsy ko. Ieno akia. Zay raha aloha fa eto le fiviliako e. Ok letsy rapitso indray zany e. Eny e, ndao. Dia mba atoroy anay lesy le anjelina rapitso a. Veloma kiry fa. Veloma zo. Mila vonsa. Vola vonsa tsy ahoana koa zandro fe. Manany ihany ankizy fa tsisy an'izany a. Hey. Ary mba nahazo namana vaovao ve nareo? Atao inona koa ary namana vaovao e. Zoa nefa namako e. Nga dia tsy mba hanana namana koatra ny zo mihitsy la ty e. Mbola hanana ihany angamba ki fa mbola ho hita eo zany e. Neny o tonga aty avenao e. Ay ve tonga sahady ianao e. Tabataba manaitra salamy reny inony reny. Ka neny tsy hitako dia neveriko fa tsy atao trano nefa ny trano mivoa. Dry ary nga marina tsy mivarotry neny. Notikely anaka nandro ny sakafontsika. Ianao raha teo fa mianatra dia tsy maintsy izany mahandro azoko. Fa manina nefa raha andrahoana maraina dia miaraka motsika mianaka rehefa atoandro e. Mihinana fotsiny amin'izay. Mety izany ka. Hita eo ihany izany ka. Nanahoana marina aloha ny tany am-pianaranareo tany. Lama tsara ve? Mba efa nahazo namana koa ve ny zanako? Namana hoe namako ve le tovolahy mba nidresaka tamiko tamin'ny maraina iny? Nefa nina ny anarany aza tsy fantatro akoriko. Fotoana foranteo mba nidresanay. Dia namaroko ary ve izy sa tsy? Ina ty mahalasa sainanao anaka? Manontany anao ange e. Ahoana hozy izy neny? Odry. Mbola rery neny a. Vao miditra koa ve dia efa hanana namana sahady. Mbola mila mifankahalala aloha vao lasa mpinamanako. Zao aloha mbola tsy misy fa rehefa kelikely io angamba. Eno ako. Fa mandehana aloha mba jereny sakafontsika mianaka ao an-dakozia ao sao dia may e. Eny rery neny a. Tonga aloha be koa zany androany ka. Jereo fa mbola vitsy kely ny ankizy tonga hianatra. Leo aloha dia jereko eny amin'ilay nahitako azy ilay sipa omaly iny e. Isaky ny miresaka an'izany a dia io mihezan-drasoa. Mbola tsy nahita moa le riko. Andrasoa e. Io tokoa eny. Misy tovovavy lava volo mipetraka eo amin'ilay toerana nahitako azy omaly. Mino manantena fa izy io aleo aloha anatona nangana.
Manao an'ry? Hoe salama tsara. Tsy taitra be koa no everiko fahizaka ianao ihany. Nry koa izany dia mora taitaitra. Za ihany aky afaka mipetraka eto akaikinao Nry ve a? Maninona moa? Nga io ako izany hoe ranao. Indraindray manahirana amin'Nriko. Fa tonga aloha Ndry izany a. Izany ve? Ianao koa ariko mitovy antsika. Fa ny alo efa fahazarana le mba tonga aloha aty am-pianarana e. Izany ve? Fa inona no antony raha tsy mahadiso? Tsy dia misy antony loatra fa aleoko tonga aloha tsy izay tara e. Sady mba mampilamina ny saina koa. Raha vao tara mantsy dia mikorobaka sy mandeha mafy any an-dalana. Ny saina tsy milamina dia very ny fifantohana. Ary tsy mba miavona izy fa tena miresaka be a. Mahafinaritra izy mihaino ny feony. Fa aleo aloha ararotina anontaniana ny anarany. Tena marina mihitsy aky izany a. Fa hono a. Mba iza marina moa izany ny anaran'Ry e. Ny anarako ve? Ie. Volatiana. Ino indray ilay tsika ny mambabo ny foko marina. Tsara anarana koa sy Volatiana izany. Izany? Faly mahafantatra aky za kosa no feno asina. Aiza koa dia hoe tsara anarana fa mitovy amin'ny anarana rehetra ihanyko. Dia faly mahafantatra amin'ny feno asina koa. Arono fa terminal inona ianao fa ohatran'ny tsiraikilasy mantsy tsika. Ay ve TD dia ao amin'ny salle 9 no mianatra. Ary Ndry? Za indray ao amin'ny salle 11. Zay izany no mahatonga antsika tsy tafaraka. Ie, nareo manam-pahaizanako siantifika. Na ny littéraire na ny siantifika aky tovy ihany izany a. Samy baka no alaina fa ny manavalana fotsiny samy hafako. Ary mba iza koa ary sy mba miresaka amin'ny feno io. Sa mpiara-mianatra ny vaovao. Mbola voandrany aho nahita an'io. Aleo rehefa mody anontaniana sa aleo aloha tsy elingelininy. Fanilo! Fanilo! So marina. Manao any ala? Salama tsara ka. Ndry koa inoko fa salama be matoa feno tsikitsiky vao maraina be ohatran'io e. Marina ilesy izany a. Dia ahoana ry so? Aiza aky raha feno izay? Efa fantatra mihitsy fa tsy maintsy anontany azy e lahy. Aiza koa e. Itsy miresaka amin'ry surprise. Fantatra langa io? Aiza izany? Io e. Ay retsy. Tena mety io angamba izany le anjelikely nambabo ny fon'le ry a. Inona? Io ve? Ohatry ny hafahafa be izany Fanilo raha vao nandreny teniko teo. Sa ve hoe tsy azo ho azo ny isipy io? Ary toa tsy mamaly lahy e. Fa anjely ahoana? Dia izy isipy io. Malana ihany nanontany amin'ny feno dia nolazainy fa tsy manana namana vaovao izy. Nefa ahoana io? Ndry koa be fanontaniana be dia tsy hitako izay ho valiana. Za koa mbola tsy dia tena sura hoe io a. Mety hoe io ve ilay notantaraina ho maliny e? Vetivety koa izany dia miditra ka. Tsy hita eo dia maneno sahady ny lakolosy fidirana. Efa ora fidirana zaoko. Izay fa monjy filaharana e. Sady tsika raha teo koa tsiraikilasy. Mazotoa feno asina. Ndry koa dia misaotra. Ndray lasa izy marina. Toa fahoriana be ho aza ny fandehanana izany ka. Izy koa moa tena sasa endry dia manara-dalàna be ko. Aiza
Aiza amin'izany reto mpianatra sasany mbola mitangorongorona reto. Tsy taitra amin'izay feon-dakilozy fa miandro be tetsiny. Kaiza variana be tsika izany a. Hita ho a nahazo teny mamy tany dia miavina. Ivenareo reto e? Zay reto letsy. Saika tsy hitako marina. Makany filaharana koa ako. Tena ny aka maro ve lesy dia adino a. Ka variana be koa letsy e. Oviana moa elany tsy mba variana e. Ary andao no hiditra ndao tratra oriana eto tsika ka ho lasa ny zalany toerana. Sady tsy tiako le mipetraka eo aloha be a. Zay fa rehefa mirava reto a, mazotoanareo. Ary mba iza marina lesy ny sipandresaka tamin'la tamin'ny maraina iny. I Volatiana ve? Volatiana ny anarany. Mpiara-mianatra aminareo ve iny? Terminal A izy ka. Dia ahoana ny fankahalalànareo? Sa efa naman'ilay fa ela izy? Dia sao indray vao nionareo? Vao maly aky no fantatro a. Dia tiany lasady ve? Dia nilazaina fa anjely? Raha zondray izao no nanitatra ny teny an'izany tamin'ry a. Tena tsy azo ilazany zavatra mihitsy koa le iny ka. Dia iny sipiny ve mba tiany lahy? Fa maninona indray izao izy iny ka. Sady aloha izany resaka izany ho any fa mbola manokana aloha izany ka aza mbola hidirandry fa fianarandry aloha izao atao tsara e. Tena feno asiny miaraka amin'ny vehivavy. Aleo aloha izany eto sendra tazana io ka tsy tiako ka. Sady eto tako ny tivoninkasy ty. Zay. Mba inona ny feno asina ary iny e. Za koa ty tao sary-piaro izany nefa feno asina tsiniko akory. Mody amin'izay kindriry Volatiana fa efa lasa zareo a. Tsy afaka manisy raha fahalala eny an-danitra mihitsy raha indry. Ohatray marina. Tena nilozan'izy da. Shahoana koa ary izany fikandrafeno izany e. Efa nilazaina fa eto amin'ny vavahady eto ve no mifampiandry nefa tsy eto intsony zareo. Za koa moa mbola variana ny andry an'ilay madamy niala tao am-pianarana vao afaka namafa tabiloko. Madama kizitina be. Zao zany lary zo dia tsy maintsy mody rery a. Ary aloha mandeha mafimafy ihany fa mety mbola tratrako ao aloha ao ireny e. Ary tsy le anjely kely ndrafehany koa ve iny mivoaka amin'ny vavahady iny e. Tena izy iny. Fa tsara tarehy kosa aloha izy izany na dia tsotsotra fitafy aza. Rariny ihany raha toa ka baby rafeno. Mafy be koa iny dia sa mateo iny a. Za le tsy tena niaiky mihitsy ka. Aizako vao manomboka vao ray volana sy tapa ny tao am-pianarana nefa sarotra be daholo ny dia aisa mandeha. Ny any amin'ny baka angamba dia tena mety ho sarotra noho ireny fa mila mezaka mafy tsika raha teo afaka e. Volatiana ny mivoaka ny hevitra fianarana iny. Nijerana sy rahasoany resaka fotsiny izy dia lasa. Fa maninona ry izany lasa miavinavina amiko e. Sa misy tsy mety nataoko taminy ve? Mandalo indray ve ny anjely dia variana raha feno a. Tsy izany ka. Aty amiko foana ny masiny feno asiny. Za aloha tsy sa manantona amin'ny resaka aminy sao hitan'ilay vehivavy miara-mody amin'ny ka nahirany. Tena tsy azoko mihitsy letsy hoe fa maninona Volatiana lasa miavinavina amiko e. Zany ve? Za ve letsy dia sanasaina toy izao a. Sipa maro be eraky ny lisereo koa iny sipa ray iny ny amakina aloha. Sady hitan'lahy efa fomba ny sipa koa anie izao le mamilafila dia mody miavina e. Ka iny letsy ny tiako a. Moramora aloha ilahy dia aza misendoatra eo e. Jereo ange aty amintsika sy lahy daholo ny mason'ny ankizy. Ary andao aloha hiditra fa tapitra sady ty mifankandrivotra.
Zorazoa. Ahoana ilay Trafeno? Raha vao tonga efanily tonga dia mandeha mody nareo fa za mbola hiandry amin'ny volatiana aloha. Fa efa fanao fotoana eto izany nareo? Ny fanao fotoana ahoana letsy a? Efa hoe izy raha ho tsy mety hiresaka amiko intsony, fa izay mihitsy ny andrasako azy eto mba hamantarako an'izay antony. Dia ahoana raha efa lasa izy nefa lahy hiandry azy eto fotsiny? Letsy e. Nanontany ny mpiara-mianatra amin'ny zareo a tamin'ny maraina fa hoe amin'ny 12 ny zareo vao mirava. Olety e! Angatsy mety raha amin'ny fotoana manaraka nareo no miresaka fa elahy izany hiandry adiny iray be izao eto. Tena tsy androko letsy izany amin'ny manaraka izany a. Fa izao no misy fotoana sady tsy mianatra raha teo raha riva. Izay tiako letsy mahandry. Eny ariko. Za ve moa resy tohika an'lahy amin'izany? Iny letsy fanily fa mandehana nareo dia aza miteniteny aminy la fa raha manontany izy dia ataovy hoe misy bandy akaman-drasany hoe. Oke Rafeno a. Mazotoa re lahy e. Fa nga mbola tsoa dia lahy no mijanona eo? Mbola misy zavatra ataonay kely a. Mety ho taraikiraiky vao tonga any an-trano any. Izay letsy raha zoa. Fa iza ry zao ny andrasan'io eo? Miandry bandy akama hono izy fa tsy haiko hoe izy izany a. Aza mandainga lahy e. Maninona indray? Tsy misy bandy akama tokony andrasan'ny Feno ankoatran'lahy izany. Mino fa ilay kalaratsy indray zao no andrasan'io eo. Sa tsy marina izany? Ka efa fantatry indray izy izany ko. Fa tena taraiky amin'iny kosa aloha ilay zokonareo e. Tipa toy iny ve lesy? Tsy mino a. Nasiany nody fiteny zokoko. Aza manao an'izany ry a. Sy mpamanja be iny fa izy tsotsotra fitafy fotsiny. Ndry io aza mbola verezany raha endrika sy bika. Inona? Hita f'izany. Fa nasiany inona tany daholo koa nareo e. Ary lasa koa lahy mandeha any efa tonga eto amin'ny fiviliana makany aminareo. Fa ngandry tsy aterina. Tsy laina e. Hitako mandeha irery makany aminay. Eny ariko. Ody aho izany fa velomy ry e. Velomy. Tena tezitra be fanilo marina. Ka natezitra azy izy tsisy azony atao rehefa iny no tiany Fenoko. Nizay fa mirava amin'ny mpianatra. Soa fa vitsivitsy ry zareo no mirava amin'ny 12 dia mora tazana avokoa izay rehetra mivoaka eto amin'ny vavahady. Ireny izao misy ankizy vitsivitsy. Ary aiza ihany ary volatiny e. Za zany efa tena tsapako hoe nona. Araka ilay lazainy Matamateo izany dia any amin'ny toko chef de classe lehilahy no alaina ny taratasy mpanadina natrany. Oe, tena elasiny izy. Aleo aloha enjehako dia alaina ny aka. Efa maika hita ny valim-panadina kokoa. Toky! Fa aiza ihany ary voladina. Andrekako io. Za ve mandrorosa tena voladina ny miaraka amin'ny bandy mivoaka amin'ny vavahady iny. Mitsikitsiky ery zareo miresaka. Tena aleoko rangaha mody fa tsy ho tantoko no mijery an'izao ka tsy tiako koa raha ho hita ny voladina eto a. Misaotra indrindra delege mandra-piona. Efa andraso hoe aloha. Lasa le bandy dia nifanao veloma ry zareo. Tena bandy vendrana feno raha izany ka sipa miaraka amin'ny lako avelandeha irery. So ihany aloha fa lasa le ry e. Afaka miresaka tsara ny voladina ihany azany ko. Fa mba inona ry ny taratasy nomeny an'ny voladina iny. Ny
mety bandyka anosa koa angambiny dia amin'ny taratasy no mitory fitiavana. Ie, dia miany ataoko tonga aloha raha izany ka. Manao ny Volatiana? Oe, feno asana. Ina nataonao aty? Nga moa tsy tamin'ny 12 nareo no nirava. Ny fiara-bako kosa veky tsy valindry akory dia fanontaniana sahady na sisiky ndria. Ie marina. Azafady fa taitra be ana hitanao dia adiniko. Salama tsara. Ary ianao? Ny vatana tomady fa ny vadiny mbola mitady akia. Olona mbola mianatra io koa ve dia hitady vady ahoana e? Ary mba aiza ho ilay vehivavy miara-mody aminao iny foana e? Fanilo ve? Zandroko iny akia. Efa ny an-trano izy izay. Ve anabavinao iny e? Loza marina fa saika anampifamototr-olona. Ary le fanontaniako teo aho tsy mbola mivalianao. Maninona ty ho ianao? Ay ve? Tsy haiko akia. Fa ela be tsy niresaka tamin'ireo dia nalahelo. Izany ve? Anyheriko dia naleoko niandry andry mihitsy. Fa naninona ho Volatiana lasa niavonavina tamiko e? Ka tsy maninona fa variana be tamin'ny fianarako fotsiny aho. Sika niry feno asina kilasy dia examen e. Tsy tokony varimbariana amin'ny zavatra hafa mihitsy. Na dia izany kosa raha ve akia. Indringa moa raha miresaka amiko dia tsy mifantoka amin'ny fianarana ka. Sady tsika koa ngery Volatiana afaka mifanampy tsara e. Eny e, ka... Eny e, ka azy avina vonana akia fa tena tsy zaka koa. Arono a. Iny ny taratasy tsy miala iny an-tanandry iny. Ty ve? Taratasy mpanadinako ty. Mba azoko jerena ve akia? Tsy maninona ka. Ty ary. Ay e. Ary mahay filo be ndry izany a. 15 sur 20. Aiza amin'izany ny anay? 8 ny farany ambony. Ka matière de base eny io ana littéraire e. Oe, mivily eto fa veloma feno asina. Mba tena lasa izy marina sady maika amin'ny fodiana izy raha vao tonga teto. Anka adinina aty an-trano ny taratasy mpanadina. Fa ry nresaka loatra koa izahay dia adiniko koa no nilaza tamin'ny tatovako marina. Saly eo aloha mondika. Ary aiza ary neny nytody tsy atao trano nefa ny trano tsy nidy. Volatiana? Inona koa tsy mampijajirika an'ireto afovoan-trano eto? Neny, fa taiza ianao? Mivoaka kely ny vidy sira tetsy ambony tetsy aretsy a. Dia efa fantatra hoe ho avy indry dia tsy nidiko ny trano. Gaga mantsy hoe lasaiza ary neny. Za moa re tsy ho aiza. Volatiana ao? Ahoana izay ry neny? Endry moa zanako. Azana fiainana ny fiainanao neny. Za nga moa manafina amineny ka. Hono anaka. Iza le tovolahy tazako nanatitra anao teo iny? Fa nga tazan'iny izay teo? Za nge taoriananareo teo e. Minao fa mpiara-mianatra aminareo iny na dia tsy nanao tablie azy e. Izy mibaby kitapo no namantarako hoe mpianatra izy. Tsy mpiara-mianatra aminay iny ka. Terminal D iny dia sendra tafaratarana fotsiny izay le teo iny. Fizy ary tsy fantatro akory. Aleo aloha tsy lasaina amin'eny no tena marina ka. Fa maninona ianao no lasa mandainganiko e? Eny koa nge ianao nanao veloma azy e? Sady nanonona ny anarany hoe Tantarako mara. Fianosana moa? Neny a. Fona fanandainga taminao. Namako efa elaela ihany feno asina. Izany hoe hatrizay nidirako tao amin'ny lycée izay dia izy no
lany resaka tamiko voalohany. Sany bagagy. Dia sy mpanao zany iny amin'izao. Ary neny a, namako fotsiny ho amatsy aneny. Zangy ka tsy manakana anao amin'izany. Efa nandalo fahatanyrana takano koa aho. Fantatro tsara koa nareo zatovo ankehitriny. Mino fa takatrao no tiako lazay nanaka. Fa matoko ny fahendrenao aho. Fantatro koa fa tsy maintsy mbola hiditra amin'izany sehatry ny fitiavan'izany ianao. Fa tandremy tsara fotsiny fitondrantenanao Endrery neny a. Aza manahy ianao fa manaraka tsara ny tenineny foana moa ny zanakineny Endre, matoko ny fahendrenao ary Volatina. Ary nga neny tsy mivarotra. Aleo rehefa avy misakafo mihitsy retsy Mbola hiandry an'ilay kalaratsy indrainga ialary feno. Aza manaratsiratsy olona toy izany ry fa nilo Azafady ary. Anjelika moa. Andao tsika sindry fa tsy lozanareo tamin'ny famaly eo Lahy aloha dia alazako tsara mitady siny filozany lahy miaraka amin'ny sipatsisy diga eo ohatran'iny. Dia za velany lahy rery mody foana. Fa mody rery ahoana koa Io zo io miara-mody amindriko. Ary lasa indray mody ihany fa mandreraka mihaino fanaratsindry an'ilay zanak'olona. Zay lesy Rafena. Zany aloha ny dona dia masotonareo Ok raha zoa. Andao rangaha andefa taraiky be Andao araiky sady efa zany miala an'izany koa ny anjeliny Rafena. Fefelabenganareo ny andry teto. Teny efa ela mihitsy Zany ve? Oay, azafady rehefa nampiandry Mba nianoko aky izany Sady zay tiako nge mahandry Odry, ary fananinona ry zareo rehetra ny lasa raha vao tonga Novainy le resaka marina. Za mihitsy nandefandry zareo andeka. Fa maninona kosa Ka tsy tiako hisy any mba-tsembana mihitsy ny resantsika Mba hafa ihany anie raha mpinamana maromaro ny tafaraka Ny hevitro ny maro no mantsy matakadavitra. Volatina, tsy ny resaka mpinamana ny tiako atao amin'ry fa resaka hafa mihitsy. Tsy azoko. Hafa mihitsy? Sao ny fotoana nararotako ilazana amin'ny atao-poko. Variana be ianao zany. Resak'olon-droa aky Maninona? Eny aza tapahandry aloha ny teniko efa tsy androko mantsy ilazana azy. Lazao ary fa miainanao Volatina, tiako ndry. Hatr'izay nahafantarako andry dia tsapako fa tena babo tia loatra. Tiako mihitsy ilay sorzony ataony sipy iny ka. Sipy izandray zany aky Fa iny sipy feno masina iny ko. Fa maninona ndry koa zao izy iny ka sipa endry be iny. Nahazo ihany aloha Rafena nahazo an'iny sipa endry ndrindreto amin'ny lycée iny Endry ve dia mahavita Endry ve dia mahavita manadala ny feno. Jereo neny ataony tsy avelany hiaraka amintsika intsony feno. Hatramin'izay nisy iny dia lasa adino ny feno sika selahy. Adino ny feno? Fa eny mba ataovy eo amin'indry kosa ny toerany Maninona? Ndry ve ohatra miaraka amin'ny ankizy indry dia mbola hiara-hody aminayko. Si nareo koa tao miara-ny sipy ny taola. Fa inona nefa ny tena tsy tiavandrian'izy iny Maninona zao iny? Ka izy manodikodina ny lohany joko. Raha tsisy an'any izao dia mba sika telo dany niaraka ohatr'izao.
Ny Andry asarotam-piaro an'ny feno anadandriko. Fa ny feno be Andry aloha zazakely e. Tsy anan'olo tiana mihitsy izany izy iny raha nitindry. Fa zanga moa manakany e. Fa izy lasa tsy malala antsika anjo tiako. Nisipy foana ny rano. Mandreraka. Mbola zaza sainaraka ny tenin'ny feno mariny ry tika. Zaza hono e. Kay. Marary zany fa aza manongo ro fanilo a. Jereo mivanditra mihitsy. Ka ny zoko miara-mody amiko ny ilaiko dia izay. Tsy ataony antsy rarako. Ataony ahoana kosa moa ny amelan'ny olo tiany andererika. Rehefa manambady koa nga mifeno dia mbola anaraka azy tokantrano koa ilay io. Aza mandreraka koa ka. Mandreraka koa raha nga izany ka. Lasa koa ela mandeha fa leo ahody re. Mody rehefa tonga eto amin'ity fiviliky ity ve avy roa andry. Lasa ho aho. Araza manarakaraka amiko tsony rehefa mimody. Velomany amin'ny feno zoko tsy fonodry ihany aky ary a. Efa hifarana sady le tsy teny tao am-pianarana raha feno. Tena vetivety. Hita ho aletsy. Efa vonona zany alahy zao hiatrika fanadinana. Zany kosa lesy fonovoana nomboka ny tao am-pianarana dia efa nomanina. Sady tsika ro lahy koa nge hatr'izay mifanampy. Reny sy izay tipa maro be traitentsika isaky ny sabotsy ireny ve tsy efa ampetrehana ny baka ka? Marina letsy zany a. Ny révision omen'ny mpampianatra ty am-pianarana koa hitako hoe ampy tsara e. Tsika mpianatra amin'ny sisa herany. Eny letsy a. Fa tsy izany loatra ny tiako resahana ny lahy fa ilay ankizany lahy iny ka. Volatiana ve? Atokisako zato isan-jato letsy ny fahafahany iny a. Mahay angely ty iny e. Tsy izany ho letsy fa zao a. Hatr'izay nilazanila tamiko hoe miarak'izay nareo dia tsy mbola nisy fotoana ny rahantsika efatra mihitsy. Na dia hoe fifankalalana fotsiny ihany aza. Ay ve. Ka aila ihany ny toetra ny fanilo letsy e. Na zany kosa azy zany naman'lahy efatra amin'ny fakely. Ifandray zandry lahy dia tsy mba nanjo ahafantatra sy resaka amin'ny ankizinareo ve zay? Raha milangy letsy tsy olana e. Fa ifanilo. Mino fa tsy hamenatra nino mihitsy ny anala baraka sy hanambanimbany amin'ny volatianako. Tsy hanao an'izany letsy raha ifa. Hoy ela. Efa niresaka tsara tamiko iny fa asa rotam-piaron'ny anadà no mahazo azy iny. Iveriny mantsy fa adiny lahy no manabaviny lahy azy rehefa miaraka nareo sy vola. Ka mino fa ahafaly azy ny fiarahantsika efatra. Zany? Tena siora amin'izany ve lahy? Ieno aleo ary miaraka tsika efatra raha ampitso e. Ny anio aloha aleo toy ny isan'andro ihany sady mbola hiteny azany amin'ny volatiana. Okey ary. Ary mba aiza marina izy no toa tsy tazatazako mihitsy. Amin'ny 6 ora maraina letsy reny miditra rehefa alarobia toy izao a. Izay tsy ahita lahy azy io. Ay marina moa miditra amin'ny 6 izy dia mirava amin'ny 12 dia miandry azy adiny raha eo ambavahady raha feno. Saza be any eo letsy alavazy. Ary andao hiditra fa ho be dia eto ndraika. Andao arika. Dia mba mifatoa tsara ialahy rehefa ao am-pianarana fa tsy variana mieritreritra amin'ny vola tiany feno eo a. Mbola matory izy izay ny an-tranony ihany mantsy. Mba okizay ho any ny lafa mandreraka be ka. Ory volatiana ho a. Mba mifaza amin'izay ianao. Tsy hoe miditra amin'ny 6 dia atory maraina eo. Neny koa. Mifaza e. Vanim-potoana andririna ny tsika izao e. Zara ary mba misy fotoana atoriana maraina. Mampalaina mihitsy ny ariny eto. Efa kaiky angehanaka amin'ny baky e. Ianao ty mbola mandrimandry ihany. Ataovy moko.
Tsy miaraka azo mihitsy ny fandriana mafana sy ny valalamanatody. Ny olona kosa veriny eny mba androany ihany mba matory maraina dia tsy hitany eny anga za tsy mandry andro sy alina amin'ny famerenan-desony ireny ka. Azao tokoa mba manahoana marina aloha fianaranao ao hainao ihany ve anaka? Dia izy variana loatra ny fitadiavana mantsy ty reninao ka any ka lasa tsy arako ny manara-maso ny fianaranao. Raha mba teo mantsy ny rainao Zay indray ny eny. Mampalahelo aza ny tenin'eny izany ka. Kare. Mandeha tsara ny fianarako fa aza manana eny tsy handisy fanantenananao ary tsy avelako verimaina ny fikelezanao ainy isan'andro atafita. Indrery Volatiana, matoky anao dia matoky ny fahendrenao koa. Ny fianarana trany anaka atao ambony indrindra ny fiainana fa tsy manakolo vaina afa-tsy io ianao. Eny re fa misy zavatra notaniako aneny. Zavatra iny izany anaka? Bediny ve raha manan'olo tiana. Eny efa azo lazaina hoe antonony ihany izany raha amin'izao taonanao izao. Kanefa ry Volatiana, maninona moa raha miandry ny fahafahanao baka vao mieritreritra an'izany? Neny ny fitiavana neka tsy voafeny tena fa avy ao am-po Tsy misy hoe rehefa afaka baka voafoazoko ny fitiavako. Rehefa vao mahita an'ilay tiany izy dia tsy tany ilay fihetsem-po. Sady izay koa nerineny ka mifanampy be amin'ny fianarana. Izany hoe raha azoko tsara izany dia efa misy olona miaraka aminao any? Eny rerineny Enao mba filazako ny tsiambarateloko. Tadidiny eny ve feno asana? Ilay hitanao nanaty trandray andro iny iny? Tadidiko iny. Fa zao fotsiny teniko aminao tandremy tsara ny fitondran-tena mba tsy hanala barakana ray aman-dreny. Matokisana eny Ianao sy ny fahendrenao aloha ry Volatiana dia fantatro tsara. Fa izy iny tsy mba manao ahoana? Tamin'ny voalohany aloha ny eritreritra fa maditra izy. Fa noho efa tena fantatro izy kay tena feno fahendrena. Sady olo ny fianarana fa tsy araka ny endrika ivelany. Na dia izany aza mba mitandrema ihany ianao fa sao sendran'ireny saka manafika io ireny ka oloza. Raha rehefa isika miresaka tsara fa andeha hivarotra aloha dia mba merena amin'izay koa ianao teo Efa io misarona eo ambony latabatra ny sakafo marainanao. Azafady neny lasa ianao indray misahirana nahandro ny sakafo maraina fa izany lozako natory maraina teto. Ka mba merena amin'izay ho teo. Dia alamindaminy ny trano mandra-pandehanao. Izay fa lasa endre tsara dia minara tsara anaka. Malafosy. Inona mbola andrasana ry Zo? Andao andeha. Ka mbola hiandro andrafiana kia. Efa niteny mantsy izy tao am-pianarana hoe mba andraso ambavady dia miara-mody. Izany ve? Sambasamy izany izy iny koa ane tokony mba hiaraka amintsika foana ho rehefa mody Ka aza manandry fa efa niresaka izay omaly fa hiara-hody foana amin'izay tsika manomboka anio. Faly be sainga ny tao am-pianarana ty efa hifarana fo nahiratra ilay zokiko. Izay aza moa efa akaiky ny fialan-tsasatra. Ahoana nitsarahany ihany ve ilay kalaratsy? Izany efa niteny azy hoe sy potriny ve ny anariana ny anabavy. Karaha miandry aloha tsika dia any an-tranonareo miresaka momba an'izay Efa reo miandro eo ambavahady reo ry zareo. Tena menatra be izany ny femasina ka. Fa menatra hoana koa kia. Ka menatra Mizandriko dia namako angereto fa tsy olo-kafa akory Mbola tsy niray aman-dreniko aza miona ondriko. Ka amin'izany kosa anie mba efa miomana tsara Ka indringa efa nampiomaniko omaly Dia ahoana raha feno afaka mandeha amin'izay ve sa mbola misy ny andrasany Zoky, andao andehako. Faly be afa miara-mody indray tsika telo dà. Velomindry? Andrasa aloha ry bavy Manahoana nareo? Salama tsara kia.
Fa ahoana indray e? Tsy azoko mihitsy. Tsy araka aminay indray nga lafo feno. Hiaraka amin'ny kara ratsy io indray. Hiaraka tsika ka. Andao aloha sady mandeha. Cahier Triomphe. Ay marina. Iza ry zareo no vola tiana olo tiako a. Efa fantatra e. Anjely moa. Dia iza kery vola no fanilo a. Anabaviko. Classe de première ao amintsika sady littéraire toandriana izy. Somary kizitina kely izy io fa dia izy kosa no Erzo. Bady akamako. Faly mahafantatra anareo? Faly mahafantatra ny vola tiana. Kizitina. Ataonareo mihitsy ny makizitina e. Raha napoziko miaraka amin'ny sipotsy ny andro teto akory afa efa naleoko nody. Ohatsay, toa tsy valindry akory ilay zanak'olona. Faly mahafantatra vola tiana. Raha somary lavalava ihany hoe Erzo dia atao fotsiny hoe Zoakia. Fanilo le tsy vaovao amin'lahy. Vola tiana zao no mety gaga. Sary zao izay eritreretiny amin'ity ataon'ny fanilo tiako. Azafady akery vola. Tsy maninona ka. Aza omena tsiny fa efa toetra an'io izao. Dia indray kory fanilo mba hovainy toetra ratsy fa zobavindry ange io e. Efa hoe tsy maninona ho aho. Mino aho fa hifanaraka sy fandray tsara izay rehefa mifankazatra tsara. Aiza ihany ary ilay ankizindraha feno. Ity ihany fa tamika. Tena nahazo aloha ilay rena azo an'ity sipa ity. Sipa sady tsara tarehy no endry fa tsy mba sahala amin'ny sipa sasany hoe fa mba tsaratsara kely dia lasa mihodina be nefa tsy makaiza akory. Hafa ihany ny endrika. Manao zo? Toa variana be se izany mijery ary tsy feno asiny. Azafady akia. Tsy izany fa variana ny eritreritra hoe fa maninona moa izany ry mbola mirahaba nefa tsika efa mifampiarahaba tamin'ny maraina. Tokoa moa. Eny tsy maninona izany fa mamerina indray koa manana ny antitra e. Ary aiza ho aho feno asiny. Tsy afaka mianatra hono izy aky androany fa toa hoe mararo ny fanilo. Raha feno koa ary vao maraina be nandefa afatra tamin'ny finday ny lazan'izaiko. Mampalahelo koa izany. So ihany ary fa mba efa tsy mianatra intsony ry fanilo. Mba ilazao izy hoe raha fahasalamana ho amin'ny fanilo hoe izay koa moa tsy mba afaka mifanerasera mihitsy fa davelany mampiasa finday raha tsy afaka baka. Nefa ny finday dia tena manampy be amin'ny fianarana e. Ka izay. Fa mila fotsiny mandanjalanja ny fampiasana azy aloha e. Ny anay sy feno izao dia natao hitadiavana karazana sujet type amin'ny internet no tena ilana azy. Izany? Fa rehefa misy afatra maika ihany vao miresaka toy ilay tamin'ny maraina ohatra. Marina mihitsy aloha izany e. Fa neny angamo mahalala an'izany aminao. Mahita ny fanaon'ny ankizy maro variana miondrika andro sy alina ny finday izy dia izany raha rano fa tsy afitan-javatra hono ireny. Ireny ankizy ireny ilay tsy mahay ny fetra tokony ampiasana ny finday. Indrindra moa fa amin'ny Facebook. Fa tsika olombelona aky natao hifeny teknôlôjia fa tsy isika indray no fehezin'ny teknôlôjia. Izany mihitsy. Izay aloha eo ihany fa hono nahoana ry tsy mba tazana mihitsy rehefa récréation? Izany ve no teny zo fantatra? Tsy dia tiako loatra mandany fotoana mitakoritsiaka fotsiny eny an-tokotanin'ny mpianaranako. Aleoko mijanona ao am-pianarana mandinika ny lesona vao avy natao na mandeha makany amin'ny tranom-boky mandritra ny fakan-drivotra. Tena mampiaiky ihany fa azo tondry mianatra ka. Marina moa. Tsika ny kilasy mpanadinana ry zo e. Aleoko miafy sy mikira mambolana tsy izay mamery taona ka. Na izany azy akia. Ilain'ny saina koa ny mba makaina kely. Izay no antony isian'ny fakan-drivotra kely 15 minitra. Izay aloha e. Za zao nitady andrivo fotsiny nataoko nandritra ny récréation. Saika nilazako an'izay afatra feno izay. Nefa moa tapitra ny fakan-drivotra vao hitako indry.
Tsika koa efa samy maika any amonjy fidirana dia iny fampiarahana fotsiny. Avy namaky boky aho izao iny hitany se iny. Fa misaotra ny se aloha ry zo mitondra ny hafatra. Ka no mitelikafatra hono mahabe kiboko. Nefa tsy te ho be kibo dia lazaiko ianty. Eno ako. Ahoana ny fahavononanao anaka? Efa tsisy iray volana tsony mantsy dia ho tonga amin'ny baka. Efa tsy tokony varim-bariana tsony ianao. Misanga moa varim-bariana ry neny a. Ny fahavononana aloha efa ao fa mitahotra ny tomboko. Rehefa vonona ianao mandeha ho azy io. Ataovy toy ny fanadinana efa natrehanao rehetra ihany anaka. Eny indray ry neny a. Raha ny fahaizanao dia tena atokisako. Nefa tandremanaka fa mila fahaizana koa ny fanalana fanadinana. Misy mahay nefa tsy afaka. Mety hoe mety nitahotra ny nahatonga an'izany. Hany ka na ny zavatra ihany aza lasa dininy. Ka za mba matatahotra izany fa hatreo am-pilaminana tsara. Misaotra rery neny a. Tsy vitany hoe miantoka tanteraka amin'ny fianarako ianao fa mbola manoro hevitra koa. Eny anaka. Fifaliana ho any mahita anao tafity. Sady fifaliana ho any rainao koa any amin'ny tontolo misy azy ihany. Ndry teny tata ombiny hoe mazotoa mianatra anaka raha mba atao ambany zavatra ny fianarana. Ndry izany efa afa-tsy anatitra akory izy amin'ny baka. Oaka izay ry volatiana fa mampongatra ny alahelo koa azy izany teninao izany a. Raha ohatrany fotsiny teny fony izy mbola velona dia endre tsara ianao. Tsy misy afa-tsy tsika sy neny tokoa moa izany ankehitriny. Efa mba nanao ahoana maro ny fanilo izay. Efa salama tsara ve? Eny tokoa aletsy. Efa tsy dia maninona aloha izy hatreto e. Tena velanao rehetra ao izany izy. Sa iza mikarakara azy ao? Ka iza moa akino mikarakara azy ao a? I dada sy neny samy tsy misy afaka manapaka amin'ny asany. Asa koa tsy tia hanapaka intsony amin'ny baka efa akaiky ity. Sady izy raha teo efa tsy dia maninona e. Mirary fahasalamana feno azatrany azy. Mba efa vakansy ary letsy iziko. Eno aletsika. Fa mahakamo kokoa nge le mahita azy matory maraina sy milamin-tsaina. Tsy misy eritreretina intsony nefa tsika ity izao tena miady mafy. Ny alary mba izany koa. Fa ny aly any ampianarana mihitsy ny mahakamo aly ity a. Mangingina be rehefa récréation. Toy ny hoe babahoana be izany ny fianarana rehefa tsy eo ireny classe de seconde sy première ireny. Ko tsy alanareo ve ho amin'ny tsiray volana farany ity mba miavy kely e. Ireo seconde sy première ireo koa ny mbola ho avy amin'izao koa e. Tena marina ankizy. Nefa mba hafa ihany koa ngely mba mahita ankizy maromaro. Ataony lahinina tsony koa ankizy maromaro e. Efa volantina no ankizy ny lahy. Izay tsy manana tony izao no mila an'izany. Avy indray zoso ny aniny. Ndry ve mbola ho vahiny amin'ny toetra ny ihany e. Volatiana. Anio izany ny fotoana eo antsika farany dia hiatrika amin'ny fanadinam-panjakantsika amin'ny herinandro. Endrery feno asina malalako a. Aleo aloha tsika mba samy hiatrika tsara amin'ny fanadinana dia aorian'izay indray ho hita eo. Fa inona no hita eo aky a? Tena manantsy fahombiazana amin'io baka io ary volaka. Fa nahoana kosa e? Ka malahelo andria. Ny centre d'examen-tsika raha teo tsy mitovy. Ny ao aoriana amin'ny baka indray tsy hananako fanantenana. Amin'ny fomba ahoana moa ny ionantsika intsony e. Sady raha teo koa tsy misy fifandraisana.
io baky hoe izany no hanasaraka antsika ve sanatri asa mba manao an'izany kosa rery feno masina. Raha tena tia marina ianao dia tokony ezaka aloha hiatrika ny baky io. Herinandro fotsiny inge io e. Sady io no antoko ny mafisika ratr'izay. Raha anjara koa ny atsika dia tsy maintsy manino tsy maintsy mifankahita eny an-trano sika dia no ferahana ary anatsara miaraka no avy rehefa samy afaka baka. toa mavaindry ange izany alaheloko izany e. Siry feno asina malalako a. Tiako ianao. Naza ko aza nefa malahelo e. Nefa tsaro fa mifahafahatsika no antena indray mandray amintsika. Ka na io aza ny fifankatiavana sazo atao ambany zavatra koa fianarana e. Sady mahatsara ny fiainantsika rehefa any aoriana any ka lasa mpivady eny ny fahafahatsika e. Eny ary no izany tenry izany dia hiezaka. Manana olo tiana marina kia manana andria. Ny fitiavana ny ery feno asina tsy vitany hoe mifankatia fotsiny na koa hoe rendrarendra sy dia mahafinaritra fotsiny no atao. Mifankatia indrindra ny tena tokony hifanampy sy hifanoro ary sain'izay mahasoa amin'ny fiainana mba hanatsarana no avy. Tena marina kizany. Tena nanova be ny fiainako indray. Hoay, tonga sahady ity indray. Indry ny tanandrika ilay malalako satria tsy maintsy hisaraka eto izay. Sambo fantatro mantsy ry feno masina fa nazako aza dia malahelo ohatrana. Miezaka amin'ny traka fotsiny. Feno asina o? Tiako loatra ianao. Zako kia. Zako tia loatra andry. Etsofia inoko sady malalako izany. Tsy dia hiala eto atratranao a. Saingy ny fiainana sy ny setra tia lalovantsika dia maniry indray hiala tsy fidiny eto. Tantarako mala. Hoe anao malala. Atao tsara ny fanadinanao amin'ny herinandro a. Matoky anao a. Dia nry koa kia. Izay fa mirary fahombiazana antsika malala. Saika tsy nafotsitry feno masina ny tanako marina. Io izy mbola mijanona eo amin'ilay toerana ny fandaozana eto. Lasy izy iny. Tsy haiko hoe roviana indray vao hitako. Jeretra izy fa mbola mierikeryka mijery ihany na dia efa lasa lavitra aza. Fa mbola hoaizina ireo lazany e. Nga tia ny lalana makany amin'ny lycée. Tsy azoko mihitsy ka. Anga moa tsy hijery valina baka indray e. Hijery fa mbola haka olona aloha e. Olona iza indray? Maninona izao raha anjany olo izany no jerena? Mandeha fotsiny no anjara indray dia mangina. Mbola hijery amin'ny volatiana hono akifeny fa efa ela ry zareo ny tsoniona. Fa iza ny mamaika? Volatiana sa ny valina baka? Sady izany olona tadiavinareo izany ve tsy efa lasa e? Ahoana marina ilay tsy ry feno raha efa lasa any izy. Fiandrano marina ny tiany tokony hojerena izy a. Tsy orany amin'izany ilay tsy arazoa. Mbola vao maraina be nge izao e. Dia efa ho any sahady ve izy. Mbola vao amin'ny an'ny ora sasany maraina izao. Aleo eto ny miandry azy fa tsy maintsy mandaly eto iny rehefa mandeha. Ka andao ary aloha mba hihinana lasopy amin'itsy mpivarotra itsy apetitsy e. Isika raha teo tsy mbola sakafo maraina. Ndao ary. Za koa efa noana be. Andrasako eto nareo izany fa zaty toa tsy mahary enonako. Dia hatramin'ny sakafo koa ve ny tsy hohanina raha feno a. Tena oka mihitsy aloha ka. Mandeha nareo fa za hiandry eto e. Andao andeha ry zoka. Avelo io o.
Fa ihany koa azy neny. Zaho ty efa tsy mahatsindritsitsy vao nandrefa mivaliny mibaka. Volatina! Fa iny ty mampivezivezy anao eraky ny trano anaka. Mivaly androany ange ho no mibaka e? Ka efa tsy androko mihitsy mandeharana azy neny a. Ny andro ny fahatongavanao avy niantsena mihitsy aho io dia andeha. Zay fa lasa? Andrasa aloha anaka. Andrasa aloha e. Ty misy vola dia mandeana mividy gazety fa aza makany amin'ny lycée izany fa fanosika be zao any. Misaotra neny a. Fa aleo aloha andeha dia any mahita izay atao e. Lasiny le zanako marina. Mba hanahoana re izay ny valim-panantenany ihany. Andriamanitra, ianao mahalala se hevitra hiverana anay. Ankasitrahako avokoa izay mety ho valin'ny fanantenana nataoko. Ho any amin'ny lycée any aloha ny mijery dia raha vao mifanesika be any vao mividy gazety. Volatina. Oe, feno asana. Jerendreny e. Reo fa miana be reo ry zareo. Oay e. Hitako lesy ireo a. Manao ny Volatina? Salama tsara. Ary nareo? Salama tsara koa kia. Salama tsara kia. Hita mihitsy nareo hoe efa ela tsy niao na. Tonga dia mifamiana be. Soa tsy miova mihitsy e. Efa avy nijery valina baka anganareo? Tena nao ahoana? Afaka. Raha zao endrika feno asina feno faliana izao aloha efa haiko e. Mbola tsy nijery zay ka. Mbola nijery Andrita ty dia ny fahitany feno andriny mahafaly azy eo. Izay mahatonga azy ohatran'io. Io na tsy afaka aza faly rehefa eo ndry. Aza dia manozona letsy e. Fa androany akery Volatina no anararotako eo antsika. Zany? Tena faly koa mahita anao na dia tsy naposiko azy zao fakanareo ataty izao. Andao aloha andeha dia ny andalana toy iza nandresaka fa nareo ve tsy efa mba maika hijery ny valiny baka amin'izay e? Reto a, efa io tangoronana be io valina baka. Andraso aloha. Aleo ndry tsy fanilo no miara-mijery ny anaran'ireo Syrie A. Fa zahay soa dia ny Syrie D. Dia rehefa samy mahita ny azy dia mifampiandreo mbavady. Sao? Mety zany ka. Eny ary. Firaka iny numéro d'inscription andry dia miara-mitady azy tsika. Tia kia. Io amin'ny convocation ako io. Say zany Ohatra ny lasa mahay mifanaraka ihany fa sy vola. Sa ahoana ny fahitany lazy? Ie. Manomboka tamin'ilay tsika niara-mety fony mbola nianatra ireny dia niezaka vola mba hifandray amin'ny fanilo. Fanilo ilay tamin'ny voalohany ihany no sarotiny fa avy tsy dia naninona ka. Fanilo izao tamin'izy marary iny. Tsy sasatra na tany amin'ny vola foana. Zany efa niteny an'la fa asa rotam-piaro ny fahamelany nanaovany an'ireny e. Mety hoe ilay lahy tsy niaraka niditra taminay intsony natezitra azy fa jereo anie rehefa tsika efatra no miaraka milamina tsara. Koa ve ilay tsy misy asa rotam-piaro amin'ny anadala e? Zary nareo izany raha feno a. Ialahy eny mba any anadahany dia ahoana ny tsy asaro-piaro azy e? Aleo aloha samy mijery ny anarany amin'izay e. Tena mifanisika be koa kia izany vola ka. Hita ho aky. Mifanitsakitro mihitsy ilay ankizy fa samy te-hahita ny anarany. Tsika sindreko moa ty samy vehivavy no miaraka ty. Tsy manana hery fanesehanao. Inona ny tazantsika ty aoriana be etiky? Ndao atsika andeha hivoaka hividy gazety any ivelany any ka. Aleo gazety no jerena. Fa tsy izy roavavy ilay tsy reny lasa mivoaka ny vavady ireny. Andao aloha enjehana ka. Reto koa manahitra ohatran'ireny indreny. Eno aky. Nanao ahoana izy tao Volatina? Nahazo mention ve?
Ilary ve lesina azy mention assez bien koa vola tiana indray ve ny tsy azo a? Izany hoe afaka izany feno? Eno a afaka. Hoe faly be ary zoa. Za koa tena faly fa mba afaka daholo izay teloko. Dia indrisy isa ary fa mianara tsara amin'ny heritaona. Ela koa. Ary fa manino ny vola tiana e? Toa malahelohelo izany ny endriky indry. Ara-baina aloha izany nareo ireo lako. Mianarako ity mbola tsy hita. Maninona? Tsy mino an'izany kosa e. Andao hiverina hiditra dia jerena tsara aloha ka. Fa efa nohamarinareo tsara ve aloha e? Izay ne mbola tsy nijery mihitsy e. Fa mifanesika be ilay olona dia saika hidiboaka izay dia hividy gazety hijerena azy. Izany nareo mbola tsy nijery akoriko. Dia efa kivy sy malahelo toy io no malalako. Aleo raha aloha vidiko ny gazety dia mba andrasanareo eto vetivety ahy e. Ty azy ilay vola dia mba haingana ianao fa mitaintaina be azany. Aleo ataoko aty ka ampirimo ny volandry. Dia mba mitony kosa aloha e. Za aloha mino a. Tena mino mihitsy aho fa afaka indry. Haingana ery zo. Ary mention inona ianao? Za ve? Samy assez bien zay rolaka. Sambatro nareo izany koa. Tsy very maina ny ezaka natao. Ela be koa anefa feno izany e. Eno ako. Lasa aiza indray ary ilay zalahy iny. Fa ny mpivarotra gazety anefa ireny misy mandehandeha. Tena fanenina fa tsy ato ny anaran'ny vola tiana ka. Dia ho sanatry ve e? Aleo aloha manatony sendra izany tsy mijery tsara ka. Tsy izy fa tampoka. Nanan'inona ianao mila be tany e? Aiza aloha jereko ka. Ary toa tsy ahita telo mihitsy ny tela. Tena tsy hitako tao letsy ny anaran'ny vola tiana. Tsy afaka fe. Aiza hoe? Eto aty hoe? Aza mbola mitomany aloha indry fa mbola miala neny io hery sy fandilo e. Mahatsikaiky mihitsy nareo reto ka. Fa ino ty mampome ala? Mboka aloha izay le ihany fa tsy. Andry Andraina vola tiana fanaperana. Arabaina fa nahazo ny mention ambony indrindra. Sany hafaliko e. Tena tsy tao an-tsaiko mihitsy aloha le anarany tao anatin'ny mention très bien iny. Za nefa ny teny hoe jereo tsara ho ahy. Ndre aloha ny tena sambatra satria direrina nahazo an'io mention très bien io teto avaradrano. Tena misaotra indrindra ary zoa. Mbola atao ihany ny anarako. Fa ahoana marina aloha ny tonga dia nahalalala fa ao amin'ny mention iny ny anara vola tiana e. Tadidiny lamoro feno le latsy nianatra iny. Le tamin'le narary iny le tsy fanilo a. Indra nakahe tamiko e lahy. Tadidiko tsara iny fa ahoana? Dia tamin'ny namerenany lany iny kahe iny misy fiadio-examen amin'ny vola tiana tao anatiny. Dia hoy aho hoe mizesy tamiko indray raha feno fa mahay be ny ankiziny. Ay, lasa lahy iny. Tena nitady an'iny foana tao an-trano hoe nataoko aiza moa le fahery vola iny. Dia naninona ny tsy nomeny lahy iny raha lasa tamika? Lefa filoha iny marina adiniko tany amin'ny feno asina fa maika ody aho dia tavela tany. Iny indrindra izany. Tsy niteny tamin'ny feno aho satria veriko fa fanainina no nanitrehany feno azy iny tao anatin'ny kaheko. Dia gaga tamin'ny fahazondry 15 tamin'ny filozofia. Vakiako hatramin'ny farany avy eo ny asany ka hitako fa tena manana hevitra lalina be tsy takatra ny sainy. Izany ve? Dia izay no ninoko fa tsy maintsy any amin'ny mention ambony ihany ho any anaran'ry izay. Ary fanilo ato tsy miteny intsony e. Sa sary-piaro indray mahita ny vola sy feno fampitantana. Kay! Marary faza manongo e. Ka mangina teo aza faza manana ihany.
izay sy vola rehefa mifakahazo-peko. Sady izo anampy aminy herintaona fa za koa mantsy seria mitovy aminy. Izany mora volo. Marina mihitsy ankizy izany a. Raisiko tondra vavy izay tsy mba nananako indri. Volantina? Nanahoana ny valim-panadinanao tao anaka? Oe, Ela loatra ianao dia maty ny fitaintainana tao any andry ianao. Dia tsy nahatombo tsiraka mihitsy aho e. Dia sika ho any amin'ny lycée ankahy izao mifanena aminareo izao. Manahoana ny volo? Dray marina. Azafady rakizy fa tena koropaka loatra koa. Salama tsara ry anakisa mifampisaotra ary nareo? Salama tsara tokoa izay ka. Dia nanahoana ho any valim-panadinanareo efatra mianadahy e? Tonia aloha ny eny ka. Ka nareo tsy na mianahana fotsiny. Samy afaka daholo izay telo reto. Zany? Fa fanilo indray mbola vao nisondrotra kilasy famaranana teo dia amin'ny herintaona vao manalo. Dia ara-paina daholo izany nareo rakizy a? Ie, dia misaotra e. Misaotra indrindra nareo telo mianadahy koa nanaiky ny vahiny atao amin'ny trano-bongo kelinay sy Volantina e. Ie, dia anampiko an'izay teniny izay amin'izao andro mahafaly ny findran'ny fanilo kilasy. Ary nahafanay telo baka izao dia... Sady mention ambony moa ny azon-drio. Mba mangina ry zofa aza mitsatsainy koa. Hita ho ahatra ty antranon'olona le ty mbola ihany ohatr'izany ihany. Nareo reto rakizy ka be vazivazy. Toy izy ireny tenao teo anako. Sady za efa mangina. Dia izao ry neny a. Io feno asina olo tiako. Eny ry anakisany io. Eny ry neny. Efa lehibe nareo izao. Teniko amin'ny Volantina matetika ny hoe efa nandalo ny fahatanirana toa anareo koa neny. Efa niaina bebe kokoa no ianareo teo amin'ny sehatry ny fitiavana. Ny any mba teniko aminareo dia izao mahaiza mifankatia tsara. Dia mahaiza koa ny fanampy sy ny fampiaino amin'ny fiainana. Ary indrindra mahaiza ny fanaja. Izay ihany. Fa izao hoe mba misy fanontaniana kely apetrako aminareo. Hoe ahoana? Dia mba ahoana marina moa no avinareo ireo? Ny amin'inona io ry neny? Ny amin'ny fianarana sy ny fitiavanako. Mbola ny fianarana sa tonga dia hiasa? Raha ny tiako aloha dia mbola manohy fianarana nareo e. Nefa nareo ihany iko. Aza mbola maika ny vady mihitsy aloha raha tsy efa vonona sy matotra tsara. Sofa neny nilaza an'izay fa raha ny tiako aloha dia mbola mianatra e. Indrindra fa hifeno asina. Sady efa nodonianay koa ny amin'izany ry neny a. Eny rery ny eny Volantina. Misaotra indrindra anao zahay tsy nisorona ny teny. Sambatra Volantina mbola manana reny. Dia efa nanarana toa anao. Aza manahy fa arahanay avokoa ny teninao rehetra e. Tsisy fisaorana. Sy reniko rehetra ane io ry feno asina e. Renitsika io. Ny Volantina ahoana koa. Eny mantsy e. Ary tao mifazambina be ho feno e. Ary fanilo ve tsy saro-piaro amin'ny feno intsony e. Sao dia mbola tezitra raha vao mahita amin'ny feno sy vola miaraka. Mbola saro-piaro ako. Tezerako raha vao hitako miaraka amin'ny vehivavy hafa ankoatra amin'ny vola. Tantarako mada. Kolo FM mananolotra ho anao teo. Afaka miaraka ve? Tantara nosoratany miaina feno soatoavina. Novelomin'ny tapaporoana Tantarako mada. Christophe Rabearmanana. Niaraka tamin'ny Anjavola, Sofaniry, Saoly Rakotonanahary. Nandray feo 4 Nandrindra ny lafiny teknika Dida Montero. tompon'andraikitra sy mpanatondosa tapaporoana.
Tantara Komala.